Mitoy ny disadisa misy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ilay tranombarotra lehibe eo Beoririka. Raha ny fantatra dia nanamafy ny commune Antananarivo renivohitra fa osika tanteraka ny taratasy nampiasain'ny solontenany ity tranom-pivarotana ity hanokafana ny tsena entina indrindra iantohana ilay antsoina hoe risque lié aux infrastructures moa izany antota taratasy no entin'izy ireo tao anivon'ny commune izany. Mitohy hatrany ny disadisa misy eo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo sy ny trano lehibe iray etsy Beoririka. Raha nasain'ny commune Antananarivo renivohitra nanatona trano-piantohana ny tompon'io trano lehibe io mba hanao fiantohana amin'ny loza izay mety ateraky ny firafitry ny trano na ny risque lié aux structures dia hafa ny taratasy nentin'izy ireo. Ary voamarika koa raha ny voalazan'ny lefitry ny voalohany be ny tanàna Antananarivo Arson Gabriel fa osika ny taratasy avy amin'ny trano-piantohana nentin'ny tompon'ity tranombarotra lehibe ity. Naverina ny aminy izy ny compagnie d'assurance zany directeur anankiroa amin'ny compagnie d'assurance sy le directeur an'le agence koa dia nitsipaka ny fisin'le assurance aussi zareo tsara hoe tsy mitombony ny assurance iny satria tamin'ny fotoana tsy nahateo an'le directeur d'agence no nanaovany azy ary dia zavatra nataon'le mpiasa foana tsy fantatreo maninona moa le mpiasa mbo nanao foana fa dia natao tao foana le izy tsisy ninona tsy nisy étude préalable tsy nisy fidinana teny an-toerana jery hoe inona moa zany le trano assurena zay zany zavatra nitranga dia momba an'izay zavatra dia naverina any amin'le golden center zany le taratasiny dia miteny hoe tsy afaka nanokatra an'io zay satria ny zavatra assurance namenareo no zavatra tsy mifanojo amin'ny zavatra nangatahana taminareo ary faharoa manarak'izay dia le attestation d'assurance nomenareo dia tsy pahan'ny compagnie d'assurance izay nanome azy. Nangataka ny anaovan'io tranombarotra io ny fiantohana amin'ny risque lié aux infrastructures moa ny tanàna Antananarivo mba ahafaha misokatra indray. Nangataka koa ny teo anivon'ny commune mba hamoahana ny tambarotr'ireo olona voahidy ao anatin'izany tranom-pivarotana izany.